Andriamanitra mbola fanyavantsika tratry ny alady Pentekosta amin'ny taona 2020. Alady fa 2 ny volana Mey, ahatsiarovana ny latsahan'ny fanahy-masina tamin'ny apôstôly ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanahy masina. Ho aminareo rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ndeha araka hitsangantsika iantso sy dera ny anarany teo. Iombonantsika ho vakiana ny tenin'Andriamanitra araka ny Apokalipsy 4:20, 7:20 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 4:20, 7:20 sy 20. Ny anaran'i Jesosy ny amakina ny teny. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy ary aoko izay mahare anao hoe avy ary aoko ho avy izay mangetaeta ary izay mety atao izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afaingana. Amen. Avy Jesosy Tompo. Amen. Isika dia raina sy ankalazana ny anaranao Andriamanitra be voninahitra. Misaotra noho ny indra fonao Tompo malala, misaotra noho ny amin'ny fanahinao masina izay atobakao amin'ny fiainanay isanandro. Avela hoeliko amin'ny tsy fahataterahanay izay Andriamanitra, fa ny akaikinao mahatsara anay, indrisy mantsy fa ny heloka ataonay mampisaraka anay aminao, ka dia mila ny rahanao soa izahay hanadio anay, hanavao, hanamasina, hanamarina fa asanao raha teo izany. Misaotra ahy noho ny amin'ny indrafonao rehetra, dia mbola hitoetra ty anatinay aneny fanahinao masina raha maka ny teny izahay. Aza atao misy lasaka ny teninao izay afafinao aminay, ary inganenao Jesosy malala hampiteny ny mpanomponao hametraka ny teny eo amin'ny vavany mba haizany mizara izany araka ny habe ny indrafonao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny anonanay izany vavaka izany. Amen. Amaky sy iainy ny teny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Jaona 3 ka atomboka amin'ny 1 ary hifaranana amin'ny 9 Jaona 3 1 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny resaky Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Raby eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao kibon-dreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo,
ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako tamina hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feoany, nefa tsy fantatrao izay avinona izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Ray Masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Fahameravatsika rehetra afaka tratra izao Pentekoste ny taona 20 sy 20 izao, manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'ny fanahy amintsika rehetra riavana. Rehefa Pentekoste tahaka izao tsika dia mitsangana, dia mifandray tanana, dia mandehandeha, dia manao câlin, fa noho ny toe-javatra misy moa dia toerany ihany tsika izany. Tandehantsika ifampiarahaba amin'ny alalan'ny tehaka riavana. Dia izany fifalian'ny fanamasina izany ny hitoetra ny fiainantsika isan'andro. Ny filazantsara masina araka ny Jaona no novakiny havatsika toery havako izay iresahana momba ny fanamasina. Raha misy amin'ireo filazantsara efatra riavana tena miresaka betsaka momba ny fanamasina dia ny filazantsara araka ny Jaona sy ny filazantsara araka ny Luka. Ny anjaona eto dia manazava izy ny toetry ny olona izay iasan'ny fanan'Andriamanitra, ary manazava koa Jaona eto fa ny olona izay mandray ny fanan'Andriamanitra dia olona afaka mifatorany nofo, fatorany izao tontolo izao hoariny amin'ny rivotra. Ilay fanahy dia fanahy manafaka, ny fanamasina dia fanahy manafaka. Hoy izy, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, reny ny feny, nefa tsy mba fantatrao izay aviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Hotsika hoe ny fanahy dia fanahy manafaka, ary izany fanafahana izany rehefa ko malala izay entin'ny fanamasina atao anatintsika dia tsy avy amin'ny fiezahantsika. Nisy fotoana teo amin'ny ataontsika hoe tantramin'izao andro enantsika izao dia nivohitra ilay hoe ateraka indray ny olona, ary fametraha-panontaniana mandrakariva, fametraky ny olona mandrakariva ny fanontaniana hoe ianao ve efa nateraka indray, ianao ve efa olom-baovao, born again moa amin'ny teny anglisy, ianao ve efa nateraka, efa nandray an'i Jesosy ve ianao? Dia eto rehefa ko malala dia tena manazava Jaona fa ny fahateraham-baovao dia avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny olona ny fahateraham-baovao. Itsika mantsy rehefa mametraka izany fanontaniana izany manao hoe ianao ve efa nateraka indray, na ianao ve tena efa niova fo, ianao ve kristianina, dia mametraka izany fanontaniana izany tsika, ary mihevitra fa miankina tamin'ilay olona ilay izy. Eny tokoa rehefa ko malala ny fanamasina dia fanahy raisina, dia ny fanapahakevitry ny olona andray ilay fanahy masina. Fa izao rehefa ko malala ny fiainam-baovao dia manomboka eo amin'Andriamanitra. Ny fiainam-baovao dia manomboka eo amin'Andriamanitra. Izany hoe ilay fahateraham-baovao dia tsy vokatry ny fiezahantsika. Fa izany dia hiezaka mafy ka hiverina ao ankibo indray hoy Nikodemosy. Tsy izay fa ny fahateraham-baovao dia asan'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra irery. Izay rehefa ko malala no mahatonga antsika manome toerana ny fahasoavana,
manome toerana ny fahasoavana. Raha ohatra ka izany toetsaina izany no voizin'ny fiangonana protestanta ry havana hoe ny fahaterahambaovao dia fahasoavana, dia manjary toe-panany fahalemem-panany kristiana. Io no mahatonga antsika manao batisa zaza ohatra. Nahoana moa antsika no manao batisa zaza? Satria tsika manaiky fa ny fahaterahambaovao dia tsy miankina amin'ny taona. Satria tsika manaiky fa ny fahaterahambaovao dia tsy miankina amin'ny fiezahana, tsy miankina amin'izay ataoko hoe etsika ataoko ka mahatonga olom-baovao. Raha ohatra ka manaiky manao batisa izaza isika ry havako malala dia noho izay mihitsy. Satria mantsy nyvoizin'ny olona dia ny hoe ny fahaterahambaovao dia ateraky ny fibebahana. Tsy ry havako malala, ny fibebahana dia ateraky ny fahaterahambaovao, fa tsy ny fahaterahambaovao akory, tsy ny fibebahanao no mahatonga ny fahaterahambaovao, fa le fahaterahambaovao no mahatonga anao hibebaka. Rehefa teraky ianao dia miova, satria aza donona fa ny fibebahana tsy ilay bavaka ihany akory, fa ny fibebahana dia ilay fiovampo, ilay fiovampiainana. Noho izany dia izao, ilay fanahy masina tonga ao anatinao amin'ny segondry io no mahatonga anao niova ka nahatsiaro hoe hoaiza ny fahotako. Ny fibebahana dia efa vokatra ilay fahaterahambaovao, fa ny fibebahana tsy any aloha amin'ny fahaterahambaovao akory. Ary satria avadikitsika ilay izy indraindray dia hoy tsika manao hoe zao no izy ny fibebahana ny lasa aloha amin'ny fahaterahambaovao, zay tsy mibebaka dia tsy atao batisa izy, ary ny zaza tsy mahay mibebaka dia tsy atao batisa izy. Rehavako malala tsy lojika n'olombelona tahaka izany ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ahoana tsy ataonareo batisa io zaza io e? Nahoana tsy atao batisa io zaza io? Ka tsy atao batisa izy nge nga io mbola nanota, nga io mibebaka, nga io nafantatra hoe zao, nga io namaky baiboly. Izy milaza aminao fa tsy afaka miresaka amin'io zaza io Andriamanitra. Tsy Andriamanitra intsony izy raha tsy mahay miresaka amin'io zaza io. Inona mahandriamanitra azy? Tsy Andriamanitra intsony izy raha tsy afaka mifandray amin'io zaza io. Inona mahandriamanitra azy? Ny batisa nge zava-panahy io. Afaka miresaka amin'Andriamanitra dia afaka malala ny zaza na dia any am-boka azy izy. Hoy ny tompony teny manao hoe mbola tany am-boka ianao anaka dia efa fantako, dia efa niresaiko ka nitendriko. Tsika izany dia afaka malala ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fahatakaratsika olombelona. Fio satria sa manatsaina dia mahatakatra n'Andriamanitra amin'izay zany zao dia azo atao hoe zanak'Andriamanitra. Satria za efa namaky baiboly dia manatsaina zany zao, dia raha izany rehavako malala dia mopera sy mipastera ihany no ameno ny tsanon'Andriamanitra sy ny fiangonana mahafanjakan'Andriamanitra. Satria izy reny no mahay mamaky baiboly, na teny gasy, na teny frantsay, teny anglisy, na latino, na greko, na griko, na hebreo, dia zareo reny ihany zany no afaka takatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy rehavako malala, tsy zany mihitsy. Fa ny fanahy dia fanahy ny fahasoavana. Ny fanaovantsika batisa reny zazy reny dia midika fahatokitsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy misy anataon'Andriamanitra hoe misy mazava dia misy mazava. Ko iresaka amin'ny zazakely avy mitsoin'Andriamanitra, aino miresaka amin'io ry havako malala? Ny fanahy masina ao anatin'ilay zaza zay ao amin'Andriamanitra no afaka miresaka amin'ilay zaza amin'ny saina tsy azonao eritreretina akory azy. Ianao tsy mahay miresaka amin'ilay zaza fa Andriamanitra afaka miresaka amin'ilay zaza amin'ny fanahy. Zay ny asan'ny fanahy masina. Io zava-boary io resahan'Andriamanitra mampitombo azy. Ahoana ny tsaizan'Andriamanitra miresaka amin'ny zaza? Ho zany ry havako malala, esory ao an-tsaina ny fieverana fa ny fahatakarany saina sy ny faharanita-tsaina no azahoana miresaka amin'Andriamanitra. Tsy ry havako. Satria ve za mibebaka dia ka za zany mahay mamaky baiboly, za mahatakatra natao iny izany filazantsara, za mahatakatra iny izany famelan-keloka, noho izany dia za zany ansoina hoe mpino, zany nateraka indray. Eny zava-dehibe zany nateraka indray ianao, fa aza tenenina ho ianao ihany nateraka indray. Fa misy toy nateraka indray na dia ao anatin'ny tsy fahafahana mamaky zany azy izy noho ny toejahatra maro samihafa. Rehefa azonao dia avako malala fa ny fahateraham-baovao dia asan'ny fanahy masina. Any anankiray amin'ny ateraky ny asan'ny fanahy masina dia ny fibebahana. Ny fibebahana tsy mialoha ny asan'ny fanahy masina mihitsy. Raha ohatra ka lasa lohan'ny fanahy masina ny fibebahana dia asa dia mahavontsy tenitsika izany. Lasa droit, lasa zo zany ilay fanahy masina.
raha ohatra ka ny fibebahana ohatra hoe sady efa mibebaka efa niezaka andriamanitra aiza amin'izay le fanamasina zay ny valiteny raha ohatra ka ny fibebahana ny lasa aloha ry havako malala fa tsy ny fibebahana mihitsy ny lasa aloha fa ny fanamasina ny lasa aloha matoy ny olona afaka mibebaka miova fo dia efa asa ny fanamasina izay ary rehefa asa ny fanamasina dia fahasoavana izay ary rehefa fahasoavana dia tsy azo irehareana dikany hoe fahasoavana dia tsy avy aminao zany dia tsy azonao irehareana ary rehefa fahasoavana dia tsy azonao hitsarana ny hafa rehefa fahasoavana dia tsy azonao fehezina ianao zany mibebaka dia tsy manana zo ianao satria avy amin'andriamanitra ny fibebahana dia tsy afaka tsy manana zo mihitsy ianao ahafahanao mandrefy ny fibebahan'ny hafa na ny tsy fibebahan'ny hafa ary sy andriamanitra zany ny fanontaniana petraka ao dia izao hoe tompo ô mbola mitoetra amin'izany fiovan'izany ve aho sa tsy mate pentekosta ny andro avako malala ny afatra jaona voalohany indrindreto ry havako atsika tety ny fiainam-baovao dia avy amin'andriamanitra ateraky ny asan'andriamanitra atao anatintsika ho an'izay mangetaheta azy zay tenenin'ny tompo zay ataoko fadimapolo makanesa amin'ny rano ary io itenenin'ny jaona io manao hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona ary raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra fanjakan'andriamanitra inona le rano dia inona le fanahy rehefa mitentsika manao hoe ateraka indray ny olona ry havako malala ka le fiainam-baovao izay raisin'ny olona amin'ny raha fanamasina dia le teneniny hoe ateraky ny rano sy ny fanahy inona lay rano ny batisa io batisa io iny atao hoe rano ary inona lay fanahy lay batisa ny fanahy masina tamin'ny andro ny jaona mantsy dia tamin'ny andratana filazanaraky ny jaona dia mbola niavaka tsara izy ireo mbola niavaka inona nampiavaka azy jaona mpanao batisa no nanao batisany tamin'ny rano iny batisany jaony batisa fanamasina ilay asan'ny apôstôly lay nirotsaka ny fanamasina zany hoe tamin'ny andro nandratana nytony filazantsara tony tamin'ny fitrakajavana dia mbola nisaraka tsara hoe ity batisany rano ity batisany fanamasina batisany rano lay batisa tao toeny amorony ranony jordanna batisa fanamasina lay pentekosta fa mizao andro erantsika zao ry havako malala dia izao tsy misaraka itsony ny batisany rano sy ny batisany fanamasina amin'ny fotoana anaovana ny batisa no andraisan'ny olona ny fanamasina ka ny batisa kristianina ry havako malala tsy batisa ny jaona nakory aza tonoany zany ny batisa totsika davanandro amin'ny mahafiangonana antsika io tsy batisa ny jaona io fa batisa kristianina io zany hoe batisa andraisana ny tomboka se ny fanamasina ka milaza fa zanak'andriamanitra ianao io batisa io koa no batisa ny fanamasina ry havako malala io batisa io no batisa ny fanamasina amin'ny fotoana anaovana batisanao dia batisany rano io sady batisany fanamasina dia tsisy afaka miteny manao hoe tsy batisa fanamasina io na batisany rano ihany io fa nga io anao an'andriamanitra io teneniny jaona io amin'ny fotoana anaovana batisa tsika ry havako malala dia hoy ny filazan'ny tompo azy manao hoe rehefa natao batisa jesosy tambola maha-olombelona azy dia nirotsaka ny fanamasina dia nisy ny tenin'andriamanitra tany an-danitra manao hoe ino ny zanako malalako zay sitrako dia zay nitononona amin'ny rehetra zay atao batisa ry havako malala rehefa tononony eny nafatao batisa ianao dia miteniny any an-danitra miteny zao tontolo zao miteny manao antsoavy ny anjely io ny zanak'andriamanitra zany ry havako malala tonga zanak'andriamanitra isika izany fahateraham-baovao zany dia mahatonga antsika ho zanak'andriamanitra afaka hoy tsika nateraky ny asam-baovao rehefa mandray an'ny tompo itsika tonga olom-baovao afaka dia izao tonga zanak'andriamanitra azany zanak'andriamanitra zany dia tsy andevozin-javatra na inona zany zanak'andriamanitra no afahana tamin'ny alalan'ny fanamasina izany tamin'ny fononan'i jesosy kristy tompo ry havako malala dia ny filazan'ny jaona azy mitsoka amin'izay tiany izy tsy fantatrao izay evin'izay ale zany hoe mbola tsy fehezina zao tontolo zao izy tsy izao tontolo zao no maniraka azy tsy izao tontolo zao no mibaiko azy fa ny fanahin'andriamanitra no mibaiko azy eka ry havako malala amin'izao pentekostao zao ho tsapanao maha olom-baovao anao
eo zavatra telo reto no afatra ao anao azy satria olom-baovao ianao men'andriamanitra tombon'andro manokana tamin'ity pentekosta ity ary aparatenain'ny tompony fanahy reto zavatra telo reto ny tsy tokony ho adronao ry avako malala dia zao ao anatinao ny fanahin'andriamanitra fanahin'andriamanitra dia efa meny ianao satria matsy ry avako malala rehefa miresaky tsika manao hoe pentekosta dia matetika retsika dia ny nanomezan'andriamanitra ny fanahy fa tsy izay ihany ry avako malala ny pentekosta dia zao koa ny nandraisantsika ny fanahin'andriamanitra nampidinin'andriamanitra ny fanahy dia nyraisinao ny fanahy raha ohatra ka nampidinin'andriamanitra ny fanahy nefa tsy nyraisintsika tsy pentekosta zany ry avako malala fa ny pentekosta dia izao tanan'andriamanitra nandrotsaka ny fanahy masina azao ny tanan'olombelona ny tsotra nandray ny fanahy masina zay no tsy ny pentekosta no zany ry avako soran'andriamanitra amin'izao pentekosta zao fa manana ny fanahiny ianao matoa no tonga maraina mezakazaka mangetaheta te iona amin'andriamanitra mitona sy fotoana ity dia ao anatinao ny fanahin'andriamanitra tsy misy ny apôstôly Paoly olona na iray azy ka afaka hiteny manao hoe Jesosy ny tompo ka tsy manana ny fanahy masina izy fa ny fananan'ny olona fahafahana miteny ankalalana hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy midika fahan'andriamanitra izy ao amina ny fanahin'andriamanitra andriamanitra adika antsika hoe ny fiasan'ny fahasoavana sy ny fiasan'ny fanahy masina samy hafa ry avako malala fanomezam-pahasoavana hafa fanomezam-pahasoavana samy manana zay mety ho ananantsika avy misy mpanao sakafo misy mpanjaitra misy mpitenytrava maneno misy mpampianatra misy mpanasitrana misy mpitoroteny misy mpanao asa sy ny sisa rehetra fanomezam-pahasoavana samy manany azy fa ny fanahy masina kosa ry avako malala ananany rehetra zay nandray an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa nandray an'i Jesosy tamin'ny alalany nanoloran'andriamanitra azy ary zay asan'ny fahasoavana men'andriamanitra maimaipoana mahatokiara n'ity pentekosta ry avako malala ary raiso ny fanahy masina e tompo ô efa menao ny fanahinao mandray zany ankehitriny manavao zany satria tiam-polonao fa ny faharoa ry avako malala ny afatra ao anao pentekosta ny andro efa nandray ny fanahy masina anao faharoa ry avako malala pentekosta ny andro ka meteza iainana fiainana vaovao pentekosta ny avana dia fanapaha-kevitra satria fanapaha-kevitra ndray re fanahy masina midika zany fanapaha-kevitra hiasan'ny fanahy masina fanapaha-kevitra ho ampiasain'ny fanahy masina fanahy masina ry avana dia tsy mba fanahy manery tsy mba fanahy zioka ny fanahy ratsy ny manazioka ny fanahy masina tsy mba manazioka tsy manandefo zay reo tsara fa na Jesosy aza natao batisa dia tsy hoe nilatsaka tao anatin'ny fanahy masina fa teo ambony ny fanahy masina midika hoe tsy mifangaro mihitsy lay persona na lay mahandriamanitra ny Jesosy maha-olombelona ny Jesosy sy mahandriamanitra ny fanahy masina dia tahaka izany tsy ry avako malala ny fanahy masina rehefa ao anatinao tsy fanahy mangejanao na mamatotra anao ka anery anao hoe tsy maintsy tiako ny ataonao fa ny fanahy masina mitaona ny fanapaha-kevitra ao anaraka ny sitrapon'andriamanitra dia ny filazan'ny Paoly azy eo amin'ny Liokazy amin'ny tantarany asan'ny apôstôly hoy Paoly hoe tena ndre mibitsiky ny fanahy masina izay tena tarihy ny fanahy masina izay zany ry avako malala olom-baovao ianao anio dia manapahevitra ho ampiasain'ny fanahy masina mba enoy le bidiky ny fanahy masina ao anatinao hoy Paoly amin'ny Tesaloniana manao hoe aza mamono ny fanahy zany aza manao be marenina ambitsiky ny fanahy masina ao anatinao ny fanahy masina ry avako tsy hoe feo amin'ny fetitreretana ihany fa feo ny fanahy miteny ao anatinao manao hoe mba mivay ianao aza atao an'izao ny fiainanao aza piteny ny tempolin'andriamanitra io ajao ny hafa tiavo ny hafa ataovy ny fifaliana ny fiainanao aza rikivy aza resy aza mitomany mahatanja zany asan'ny fanahy masina ry avako malala fanahy mampahery ianao tsy mba fanahy manakivy ianao anatrehan'ny zavatrarotra na aretiny na inona na inona ny asan'ny fanahy masina ry avako malala fanahy mampahery ianao ajobo tsara mahireza azy ry avako malala matoky ny asan'ny fanahy masina ao anatinao raiso izy ary meteza iavao
fa raha driavako malala nateraka indray ianao olom-baovao amin'ny tompo efa nandray ny fanamasina dia ny fahatelo dia hoe ny filazan'ny tompo azy manao hoe manana zo amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao. Ny filazany azy manao hoe izay nateraky ny nofo dia nofo izay nateraky ny fanahy dia fanahy, azay nateraky ny rano sy ny fanahy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra. Manana zo zany hoe miovasatra tovy tsy maninona citoyen fanjakan'andriamanitra ianao, zanaky ny fanjakan'andriamanitra. Dia misy kazo roa ny olona eto amin'izao tontolo izao ny avako malala, dia ny zanaky ny fanjakan'andriamanitra sy ny zanaky izao tontolo izao. Ny zanaky izao tontolo izao andivoziny izao tontolo izao, ny fiainany dia fiainan'izao tontolo izao, fa ny fiainanao kosa fiainany zanak'andriamanitra. Eto ianao ampiasain'andriamanitra. Rehefa hoe zanaky ny fanjakan'andriamanitra ianao, zanak'andriamanitra, dia rehefa eto ianao dia an'andriamanitra. Itsika ratsy tony ary avako malala olombelona mpanota manapetry tony mahafantatra ny atao hoe fitiavan-janaka, mahafantatra hoe za dia mila mpiana-janaka, manome sakafo azy, mampiakanjo azy, mitaiza azy, ka maika fa Andriamanitra. Rehefa tonon'Andriamanitra ianao hoe zanana dia matokifa mihoatra lavitra no ikarakaranao an-janaka ao no ikarakaran'Andriamanitra anao. Rehefa zanaka dia zay arovana, velomina, tafina, karakarai azay mahatonga an' Jesosy nanafatra hoe zanak'Andriamanitra ianareo, ka inona ny mampanahy anareo ny amin'izay hoaninareo, ny amin'izay hotafinareo, ny amin'izay hosotroanareo, ny amin'izay fahasalamanareo na ny isan'ny sikambolonareo aza fantatr'Andriamanitra satria zanaka ianareo. Afaka malala rehefa zanak'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra, dia aza manahy ary. Fa izao rehefa ko malala efitsika zanak'Andriamanitra ho fanjakan'Andriamanitra, fa raha mialy etiako isika dia mamantana fiainana mandrakizay. Zay io teneniny tompo hoe izay nateraky ny rano sy ny fanahy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa ratrizay mialy ety isika dia afaka malala dia mamantana zany fiainana mandrakizay zany. Aikay ny fahaterahm-baovao zay asan'Andriamanitra ty anatiko ka anekeko ny asan'ny fanamasina dia mahatonga ho zanak'Andriamanitra amin'ny ankehitriny ko. Ary rehefa mbaratrizay vitako ny ady ny azakazaka ny fanompony ety dia tenenan'ny tompo manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao. Ny ekareny avako malala ho tsapanao tsy anana fanahina amin'ny ankehitriny ianao. Maro mety marary sika manao mitsy ariasa ty nofo mety nolo Jesosy azan'olo, mety nitomany Jesosy azan'nytomany, mety kivy Jesosy koa raha misy fotoana diso fanantenana mety andray. Fa manina ianao ry Jerosalema, impiry any tsy efa te ambombanao tahaka ny fambomban'ireny akony zany. Jesosy koa levako malala nandalo ny zavatra nilalovanao rehetra fa zanak'Andriamanitra izy. Fa ny fiafarany fandresena mandrakariva. Dia ny fanahy masina dia avako malala fanahy ny fandresena. Mety mandalo zavatsarotra ianao fa ity ny azo idoroana naraoviana naraoviana. Naizanaiza misy ianao tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao. Naraoviana naraoviana, na aiza dia aza adinoana fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary rehefa zanaka dia tia hojaonina hoe tsy indreza ny fitiavana nasion'Andriamanitra antsika dia netsony antsika hoe zanaka sady zany tokoa isika. Zanak'Andriamanitra ianao satria nahoana? Satria nateraky ny rano sy ny fanahy tamin'ny alalan'i Jesosy dia manana ny fanahy. Ary raha tray avako malala mialy ety dia mamantana fiainana mandrakizay. Dia manolona n'ireny havana motomany ireny ry avako malala avelan'ny tompo hitomany isika tsy manino. Rehefa misy havana motomandry havatiana tsy fohy motomandry avako malala dia izao aza doro fa rehefa zanak'Andriamanitra izy ireny mandray izao tenin'ny tompo izao manao hoe miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany avelan'ny hitomany isika orena ny fahoriana, fa izao kosa tokony faly isika rehefa misy avatsika nahavita azakazaka ka fantatsika fa zanak'Andriamanitra mitoetra mandrakariva izy ao amin'Andriamanitra. Tozatsy izy avako malama izao pentekosta izao ao amin'ny filazantsara katolika misy fanontaniana anankiray manao hoe efa nandray ny fanahy masina ve ianao, efa nandray ny fanahy masina ve ianareo? Dia izay fanontaniana izay napetraka aminao amin'izao pentekosta izao, efa nandray ny fanahy masina va ianao? Nivaly teninao eny. Efa nateraka indray va ianao? Nivaly teninao eny.
efa no afahantovy va ianao mivaly teninao eny, efa zanak'Andriamanitra va ianao mivaly teninao eny. Satria nahoana? Satria eo amin'ny fahasoavan'i Jesosy. Ivavaka sika. Tompo misotranao zay, fanomenao zao Pentekosta izao, tsy ny fiezahana fa ny fahasoavanao tamin'ny alalan'ny nanomezanao ny zanakao amonjy anay no nampisokatra ny fonay ka nandraisanay ny fanahinao masina, nomenao ny fanahinao masina dia nandray zahay, dia niova ny fiainanay, dia renay nipitsiky ny fanahinao masina, dia mahay mibebaka izahay, tsy manamariteny zahay, miavao zahay. Tompo misaotra anao zahay fa tonga zanakao nohony amin'i Jesosy Kristy zanakao, ary ny fanahinao aty anatinay dia ndreto izay tonga eto an-tranonao zanakao, manaiky ho avaozinao, fantatray fa eto ianao tompo, ary fantatray fa hatao anatinay ny fanahinao masina. Dia ndreto izay amin'izao Pentekosta izao manonona vavaka mangina tompo, manonona vavaka ho an'ny fiainanay, te hiavao, eno ny sentin'ny fonay tompo, eno ny vavaka ataony amangina eto an-tranonao, amin'izao toerana misy anay izao entinay eo aminao. Ny vavaka izay tompo, eno ny vavaka ay. Dia manaraka ny fiainay tsiray avy ampelantananao, jereo ny tanindrazanay, ataovy mahay mandray ny fanahinao masina, jereo ny fiangonanao, fenoy ny fanahinao masina, jereo ny tokantranonay tsiray avy sy nisambatan'olona, rakofo ny fanahinao masina, ho tempolinao. Imborana afaka nampianarina ny manao hoe rainay izay an'Andriamanitra, mamasina ny anarana, ho tonga ny fanjakanao, atao an'iny sitraponao, ety an-tany tahaka ny Andriamanitra, meonay ny an'ny sahazaonay, ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay, aza mitondranay amin'ny fahapapanay, fa manafana ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsika avaka malala ny hira faharoa amby sivifolo sy efajato, somary manaviantsika hira fatelo sy roanjato ty, ka ndeo sorotsika ny hira faharoa amby sivifolo sy efajato, sorotsika ny hira faharoa amby sivifolo sy efajato. Ny andiny fahatelo nataontsika mitovy feo momba anay izy io, mitovy feo amin'ny hira fahatelo amby fitopolo sy efajato io fanekemponona, dia ataontsika ny andiny fahatelo ry havana, dia io manam-panahy isika amin'izao Pentekosta izao, andray ny sakramenta anaty ranatabatra masina, endrika hita maso ny fiavaozam-panahy sy ny fanavaozam-panahy to anatintsika. Le tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, misotranao izahay, misotranao fa efa tonononao hoe zanakao,
azo latabatra masina mivelatra eto anoloana izao latabatry ny fiombonany zanak'Andriamanitra latabatry ny fiombonany olona ao amin'ny fanjakana amin'Andriamanitra latabatry ny olona nandray ny fanahinao ko indreto izay tompo manatona anao amin'ny fanetretena satria tsy anay zao fahanao dia avaozo ny famoratenanay eo ampandraisana zo mofo isikapoko zao fantatray fa famela miketrika ianao fantatray fa fitiavana ianao dia raiso misy soranay mideranao manao hoe miderananao zay tompo ka saotra dia laza i raisoanao amen. Satria raha ihany ny mofo dia tena raintsika rehetra mandray amin'izany mofo zay zany avokoa ikapoko ny fisaorana zay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho Jesosy Kristy tompo andefa efa voavoatra zavatra mipetraka ny
ko Jesosy Kristy mampitsika raiso ano ity mitenaky izay mena amanareo zao natao fahatsiarovana Jesosy. Kokoa ny tompo sotroinareo ty fatiny rako izay anatsaka ho anareo famelan-kely ka zao natao fahatsiarovana Jesosy. Hivavaka isika tompo raha nivelona ny fanahinao masina tompo mamelona manimiay tonga fanantena sy fanoloratena koa indreto zay mangetahita fiainana sy fifaliana ka dia nomenao zany tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao sy ny asa ny fanahinao masina avokatsoa eo amin'ny fiainana eny tompo ny sakraletany moralety ary ndreto zay rehetra miankina aminao manankina aminao ny fiainana isanandro atao fiasana zay mitoera ty anatin'ny fonay fanahy fa izay ny izonay tsy angatana Rakitra voalohany dia ataonao ny fiangonana, ataonao ny rakitra fandraisana, ataonao ny rakitra ny lahady faharoa fa ny rakitra faharoa kosa dia ataonao rakitra ny tsanavady ihany koa. Marina fa ny fatatrano ny vity mbola dia tsy pinjahatra maro samy hafa mianika ny pariky manodidina ao anatiny dia ataonao any tsanavady ihany ny rakitra faharoa avako marary dia atao avy amin'ny fifaliana fimary. Unifana tena, não
mampatsiary avako malala fa ny catéchomène dia mianatra miverina mianatra manomboka ny asa-botsao ao amin'ny akany Andriamanjato fa ao Tahala Ravelojao tsika no mianatra amin'ny 7 ora sy sasany averin'Andriamandeha. Ny catéchomène dia miverina mianatra amin'ny akany Andriamanjato Tahala Ravelojao amin'ny 7 ora sy sasany ny sabotsy izao tsika miverina mianatra. Misy avatsika namoy fianakaviana akaiky namoy ray fianakaviana ra Johnson dia rehefa any fampavahana faheniny amin'ny 20 andro tsika mirava no mandeha mampahiry azy ireo misy hotelintsika fiangonana etsy akato fotsiny avako malala. Tompa mpififaliana le avako eo amin'ny fiainantsika andremana hatrany any ny fahasalamana fa zava-dehibe avako. Ivavaksika tompo misotranao zay fa afaka manolotra ny tenanay ny fiainanay eo mba mifahasoananao. Tsy zanaka zao tontolo zao zahay fa zanaka dia indreto miandry anay ny asanao. Tsy miandry ny asanao amin'izao tontolo zao ianao fa miandry ny asanao tanterahinay zanakao dia indreto tsy manolotra izany amin'ny fofeny fitiavana raisy fafokatry ny fonay fampitoera amin'ilay kosa tompo ny fitaim-pasoavany fanaino masina ary tanterao aminay Jesosy sotrotra antonona amin'ny anaranao zao. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ampahafokatra betsaka ny asanareo ka hitoeranareo ny zanak'Andriamanitra eo ambany fahasoavan'i Jesosy mandehana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.